Ny safidy ny hetsika fotsy izahay a mitanky ampilaminana miaraka amin'ny collectif des candidats satria izahay ny fanehoana fa isika vahoaka sy mpanao politika malagasy dia te hanoratra tantara vaovao any Madagasikara mifantoka amin'ny soatoavina dia ny fihavanana sy ny fahamarinana lavitry ny herisetra. Il n'y a pas de démocratie sans élection, mais il peut y avoir une élection sans démocratie. Ni démocratie de mitaky fifidianana fa tsy rehefa misy fifidianana akory dia lazaina fa misy démocratie. Tokony hatsahatra ity fifidianana ity fa tsy mitondra antsika any amin'ny démocratie marina fa lasa any amin'ny jadona sy ny tsy fahamarinana ka hiteraka korotana tsy mahasono tany janaka. Tsy maintsy amboarintsika ny cour électoral spécial, tsy maintsy apetraka antsika io tokolaytokovavy mba hisy fifidianana tsara ohatrany tamin'ny 2012. Tsy maintsy ovana koa ny gouvernement tsy afaka janona amin'izao raha tsy magaiky ny gouvernement ampiasan'ny candidat numéro 3 mba azahoany fandresena tsy azo ekeny zany. Dia ny farany moa zany ny code électoral unique izay mbola tsisy eto Madagasikara dia irina ny fisian'ny code électoral unique mitovy amin'ny code de la route io mitovy amin'ny code des impôts io a dia mba tsisy intsony niverina amin'ny fikira famindranana fanovana lalàna mba ahafahany olany amin'ny manaraka fa dia lalàna ekentsika menakavy io andrindra Madagasikara anatin'ny 20 taona. Ao amin'ny magistrat tena sisy hevitra amin'ity firenena ity zao gaga za fa misy lehibe na eo amin'ny anao ataontsika banana personnalité taloha fa matoa olo ny démissionne ambassadeur zany raha misy zavatra kely tsy tiany tao efa démissionne izy basra zegny mana personnalité fa izao izy tena mandady miondrika tanteraka amin'ity zavatra ty dia eo zany tena hoe mba tiako tenenana hoe sapiemitra atsika mba tokony asika zany mba hanana mpitondra sara tahafiny amin'ny magnaraka. Tsisy anesorina mihitsy ny tsy fanekena ho candidat ny olona tsy manana zoom-pirenena malagasy. Angatanay nisy ny rafitra tsara ny fifidianana araky ny tokony izy dia ny fametrahana ny CS na cour électorale spéciale. Takinay ny anavozana ny CENI ka itsy ny lisy fifidianana zay betsaka ny otroko ary takizany koa ny barao fifidianana. Takinay ny ametrahana gouvernement vaovao araky ny favalaza ny namana takeo. Afarany dia tsy ekenay ny anaovana ny fifidianana amboletra amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra zao. Diovy ny tokotany fa mirazotra amin'izay azo atao ny fampandroana apetrany rafitra andio an'ilay tokotany fifidianana fa mirazotra manan-karena ny firenentsika na ny toetrandro dia afaka mamahana atsika mirotsaka zao ny andolo-lanitra telo volana efatra volana dia mahavokatra za tsy manakely hoe ao anatin'ny telo volana sy efatra volana tsy avitanana ininy rehefa endrika anoerana fanjanahantany ary mametraka amin'ny malagasy ilohany eto amin'ity tanindrazana ity miobona ny APM dia mitady mandrakariva nisy ny fifidianana marina madio mangarahara ekendretra ary tena irahana amin'ny collectif des candidats zany ary tena makasitraka indrindra ny amin'ny feikevitra zay nataonareo tamin'ny omaly ny amin'ny hoe anemora ny fifidianana io satria nikototaona ary mila atao mahitsy nanana ny amin'ny fifidianana. Ny zavatra olana nefa dia zao zay moa toko fihavanantsika dia manaiky foana mampihavanana rehefa tonga rehefa tsoa zay dia tonga fa ny olana le anankiray tokony hiavana aminay tsy mety tonga mihitsy. Dia zay zany dia manao antso hoe arak'ilay antso nataon'ny général Makavely teo hoe raisy ny andraikitra foloan-dafy amin'ny fotoana zao indray isika falifaly communauté internationale zao miteneny dia mahazo herindra indray ndraindray tsika kivy eo amin'izay ataon'ireny satria ohatrantsika hitsitatsika tena mandray andraikitra sy ohatrany tao tsy mahita ny zavatra misy eto amin'ny firenena
ny ambatiako tenenina dia zao atsika ty fireneny ity tsy miandry andvelantsika manarina ty fireneny ity sy mitady ny vahaolana ho an'ty fireneny ity. Ny fifidianana ny maire hatramin'izao mbola tsisy resaka nefa mibe ny tanàny koa efa lany mandat ko nahoana tsy azo ahemitra ny fifidianana filohan'ny repoblika tsy hitako izay antony. Ko noho izany dia miantso ny hery rehetra hiara-vy mba hisorohantsika krizy izay mety hamoizantsika anina malagasy indray ary indrindra mety amin'ny tehana firenena. Zava-dehibe ny fijoroany tsirairay ary firenena iombonana ity Madagasikara tsika ty. Mba tsy hisy rata intsony be dia be ny efa naratra, misy naratra maty efa naseho amin'ny président Ravalomanana teo. Efa misy olona ray maty efa nanao témoignage amin'ny fianakaviana fa toraka bomba lacrymogène avy any amin'ny folo alin-da tsy folo alin-da zafady fa ny gendarme no nafaty Andriamatoa ny gaz lacrymogène sy ny fahatairany rehefa nipoaka le gaz lacrymogène zay no nafaty azy. Tsy afaka miteny zany tsika hoe tsy mbola misy maty fa mbola isy maratra firy, mbola isy maty firy vao avy eo amin'ny latabatra boribory ny candidat numéro 3 sy ny numéro 11 reo tsy nambola tsy eto amin'izao. Raha tsy tianareo ny latabatra boribory ataontsika lavalava, raha tsy tianareo ny latabatra lavalava ataontsika ovalina, anareo ny asiana misafidy fa miangavy anareo tongava miresaka eto. Dia hita fa izao ray aman-dreny mpany filohan'ny antenimieram-pirenena ankehitriny no filohan'ny androm-panjakana ara-dalàna ary dia mangataka izay mba izy no hitatana firenena ny président par intérim. Rafana ny membre amin'ny CNI ary manenty mpikambana vaovao ary averina ny hivelaran'izany ho amin'ireo rehetra tokony hiasa ao anatin'ny CNI membre élargi ary ataony refonte électorale sy tsy maintsy amboarina ny sotram-pifidianana. Ny faefatra farany ravahana ny gouvernemanta ary apetraka ny prime ministre na ny PR de consensus sy ny tanila ary afaka hitatana ny administration mandritra ny fifidianana.